Zay Food lovers! Coucou dahoalinareo androany andratsika hoentinay nareo tournay zany journée zany coulisse ny émission andao andramana dia araka izao hitanareo zao moa zany tsy hoe voavy fo maraina zay fa voavy fo maraina zay dia tianay asehoana fa zany satria be da be manontany hoe izy nareo manao volo iza manao volonareo dia iza manao makiage dia ohatrany ahoana ny fiainanareo zany dia story ilay fanay zany nasehoanareo tsika eny andeha ndao tsika andeha ho any amin'ny zao zany dia tantarain'ity fanikely anareo aloha hoe alohany andehanantsika hoe inavy ny atao alohany andehanao vidéo manao douche dia maveo miborosy sextantenne. Yes, mihitsy. Inona natao papa? Dia mekanjo. Dia nakory papa? Lo papa miteny fa mitsiko fotsiny amin'ny papa eto akaiky. Dia manao piscine chauffée dia zay dia mandeha milalao any amin'ny parc d'attraction fa iny zany rehefa miara mivoaka zay fa rehefa andao andramana dia miomana dia miakanjo manao douche dia misakafo maraina papa sy maman tsy misakafo maraina fa tonga dia any amin'ny andramana dia miainga aty an-trano dia mandeha manao volo saha dia za moa ndraindray manala volombava dia manao beauté kely anala volombava zany alana zao inavana ty laha atao dia manala volombava ihany nataoko satria mbola tsy lava dia avy eo an'izay mandeha manao introduction ndao andramany maka coin kely zany zay dia mijery coin tsaratsara dia zany manao an'ilay introduction hitanareo reny hoe ndao andramany izy dina Denise Mathieu. dia zay food lovers. Tonga aty amin'ny Aphrodite zany zao ato ny étape voalohany zany rehefa anao andao andramana dia hitanao moa zany paozinay ohatrany hoe voavy fo maraina mbola amboarina dao zany tarianay volonay dia coulissenay zany nasehoanay anareo ohatrany ahoana préparation-nay alohan'ilay vidéo rehetrarehetra hitanareo amin'ny Facebook reny dia andao aritsika ndao ary tonga soa ety amin'ny Aphrodite Korondrano ny Dendes Family ikarakara ny taovolo sy ny tareha ary ny tanana no atodihan'zareo ato anio vaomby mitsidika ery ambaravarina dia efa tsara tsena sahady ianao avy eo miresadresaka ny tokony karakaraina sy ny amboarina tsara avy hatrany no misantatra ny lanonana amin'ny fikarakarana ny tare aoriny fametahana ny aron'akanjo dia eto no makatoerana mitsotsotra mandritra amin'ny fikarakarana ny tare sara misy dingana maromaro vitsivitsy mila tanterahana mba hahazahoana vokatra tena mahafa-po sy mamirapiratra andenge ao raha antsika izany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany araka amin'ny filazany sara dia toy ny hoe tsy teto Antananarivo izy fa tany amorontsiraka tany miaraka amin'ny ranomasina manonja
dia izay ny anjaran'ny sarata eo amin'ny fikarakarana ny tare fa manahoana kosa indray ary ny ao ambadimbadika ao e. Ity fanino efa karakaray anaty izao ny volony fa alery ny tovovavy miampy ny fikarakarana ny ho-tanana. Mandritra ny Tiffany manosotra verni dia efa karakaraina sahady indray kosa raha amin'ny volo. Hita taratra amin'izao ny mahamaty anina ny ekipan'ny Afrodite. Fotoana fotaoriana izay dia tonga sahady indray ny anjaran'i Monsieur Dina. Tsy tena be filirony ny lehilahy fa dia ny volombava fotsiny no ny azo no esorina. Saika sondry toroteo raha namana ka dia nanafatra kafe avy hatrany aloha. Vita sahady ny amin'ny Monsieur Dina ka dia roso indray tsika amin'ny fikarakarana amin'ny volony Sara sy ny tanany. Dina moa dia nakatoerana mihitsy mijery ny fanamboarana amin'ny volony Sara eto sady miandro hoe roviana ihany vao vita. Dia anjara Mathieu indray izao. Ny azy moa dia nasiana gel fotsiny volony teto. Efa natao zany ny kazy dia ny an'ny Sara no tena be indrindra ny zavatra nataony tato amin'ny Afrodite. Rehefa vita avokoa ny volo, ny hoho, ny tare dia manao makiazy indray Sara. Dengeo raha antsika vetivety zany makiazy ny Sara zany. Dia toy izay reto ny fanaondendeha familia alohan'ny anao tournazy-ndao andramana. Andeke hoe netsika kely ny tenin'ny zareo mahakasika an'izany. Dia izay zany ny coulissinay préparation alohan'ny anaovana tournage ny émission ndao andramana. Dia izay raha sotohony dia misaotra betsaka ny ahoana nanaraka anay misaotra ny Afrodite izay hitanareo teo moa zany nanao any volonay ny tarehanay dia ny an'ny Tiffany volon'ny Mathieu ina koa mamba volon'ny papa dia volombava. Dia misy ny Afrodite moa zany aty Akorondrano zone Vitale dia zareo misokatra latsinainy ka hatramin'ny sabotsy.
dia mienina rivo zareo mihitsy Anenina mihitsy. dia zay bisous be daholo a bye bye